avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Miteraka olana eto amintsika matetika ny fomba fandraisana sy fampiarana ny lalàna manan-kery. Ny eto Madagasikara izay ny fomba fijeriny izay tompon'ny fahefana no manjaka. Raha tsy ilaza fa tsy ilay resaka zom-pirenena ny Andry Rajoelina. Mila manazava amin'ny olom-pirenena ny fanjakana sy mikarakara fividianana, makasika ny fisian'ny fametrahana samboady be ny tanàna. Kanefa mbola misy ireo fifanonlanana ara-pividianana andrasam-baliny amin'ny filakevim-panjakana amin'izao fotoana izao. Mitady ny fomba rehetra amin'saraham-bazana ny mpiasa eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka minisitra tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivon'ny Solidarité de Personnel de Santé de Madagascar androany. Fianakaviana iray no voatery tsy maintsy nandao ny trano fonena ny Totoamasina no nitranga mampatahotra izay miseho andromanalina. Isan'izany ny soratsoratra tsy fantam-piaviana eny amin'ny rindrina sy ny tafitrano. Miroso amin'ny fandroan'ireo mpiasa frantsay ao amin'ny fanjakana alzeriana. Nanombohan'izy ireo izany ny fanomezana 7 ora. Ialan'ireo olona miisa 12 miasa ao amin'ny mazovoa frantsay any an-toerana. Ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampahalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tombo kilasy tongo vavy manasana ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa an-datsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana amin'ity alay ity. Miteraka olana sy disadisa eto amintsika matetika ny fomba fandraisana sy fampiarana ny lalàna manan-kery amin'izao fotoana izao. Ny eto Madagasikara izay mazava ho azy fa izay fomba fandraisana sy fomba fijerindreo tompony fahefan'ireo no manjaka. Raha tsy ilaza fa tsy ilay resaka zom-pirenena talohan'ny fividianana ho an'ny filohan'ny pirenena farany teo. Matoa an-datsoratra. Voaresaka matetika miteraka ady hevitra sy fomba fijery samihafa ihany koa ny fomba fampiarana ny lalàna eto amintsika. Tsy mijanona eo amin'ny fomba fampiarana ny lalàna fotsiny ihany, fa ilay voalaza ny lalàna mihitsy no samy mandray izay tiany andraisany azy. Mazava ho azy fa amin'ny tranga tahaka izany dia ny an'izay matanjaka sy manana fahefana ihany no marina, tsy maintsy mandresy. Nandalo teto amintsika ireny ilay resaka fizakana zom-pirenena vahiny, mamaritra izay afaka milatsaka ho fidiana filoham-pirenena na tsy, araka ny voalazan'ny lalàna. Ny raha nahita ny vokatra izany. Ny raha nahita ihany koa fa nisy karazany maro ny fanazavana nomena mikasika ilay andinin'ny 12 na ilay article 42. Io andinin-dalàna io izay mamaritra mazava noir sur blanc araka ny fomba fiteny fa very zom-pirenena malagasy, ny malagasy feno taona izay maka an-tsitrapo zom-pirenena vahiny. Izany hoe izay mangataka naturalisation. Efa maro no naneho ny heviny hatramin'ireo mpahay lalàna na avy eto Madagasikara izany na avy any ivelany, saingy voapirofo fa nan'izay tompon'ny fahefana trano no mandresy. Navadika noraisina araka izay mampety azy io andinin-dalàna io, ka ny raha ny rehetra nahita fa nirotsaka ho fidiana i Andry Rajoelina. Nitoy izany fandraisana ny lalàna araka izay mampety azy izany tamin'ireny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ireny, indrindra tamin'ny fotoan'ny famoahana ny voaka-pifidianana. Maro ny komuna nahita fitakiana, nahitana fitokonana, mangataka ny anajana ny zon'izy ireo tamin'ny fifidianana. Nitoy izany taorian'izay, raha tsy ilaza fa tsy ny fomba fametrahana ilay PDS tao antsiranana voalohany, ary mbola mitoy izany fomba fiasa sy fandraisana araka izay mampety azy izany ny lalàna ankehitriny. Ka miteraka disadisa, miteraka tsy fankahazoana eo anivon'ny fiarahamonina, ary ny tena olana mampitombo ny elanelana misy eo amin'ny mpampiatra ny lalàna sy ny vahoaka
indrindra eo amin'ny resaka fananantany. Isan'izany ohatra ny mikasika ilay nosy sakaty. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe efa foana ary ve ilay arrêté na didim-panjakana nivoaka manafoana ilay fampanofanatany ao am-pasindava sakaty nomena ny orinasa Green Madaland ny 7 Novambra 2024. Raha efa foana, maninona ny tsy aseho ho hitany be sy ny maro? Rariny ihany koa ve amin'izao lanjam-piainana tsy mitsahamiakatra izao? Raha toko ka 430 euro isan-taona ny ofan'ny tany 70 hektara ao sakaty anatin'ilay RFT na ny réserve foncière touristique. Raha efa nisy ny fanatsarana sy ny fanavaozana natao, maninona ny tsy aseho ho hitany be sy ny maro ihany koa? Tahaka izany ihany koa ny raha mikasika ilay basy toliara. Raha misy ny fanatsarana natao, aiza ho aiza ny mangarahara ao anatin'izany rehetra izany? Sa misy sarangan'olona, ampafantarina, ary ny sarambabem-bahoaka atao tompotrano miono? Raha izao no mitoy, azo vahana ny fanjakan'ny Baroa, fanjakan'ny Besandry, ka izay matanjaka no tompon'ny lalàna. Izay matanjaka no mandray ny lalàna araka izay mapety azy, mampiatra ny lalàna araka izay tiany, ary koa manasa azy araka izay fomba fijeriny. Tsy ny fiarahamonina, ary tsy hisy fiarahamonina hovanina, tsy hisy firenena androso raha nitranga tahaka izany no mitoy. Ekena, ary tsy azo lavina fa misy ary maro ireo mpitsara sy mpahay lalàna manao ny asany araka ny tokony ho izy. Fa misy kosa ireo voabaiko manaiky ny tsindry ka manaraka izay fitsikony rivotra politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Mila fanovana zany, ary mila fahaleovantena tanteraka ny rafi-pitsarana. Ao anatin'izay fanajana ny lalàna sy ny mangarahara eto amin'ny firenena izay hatrany, mila manazava amin'ny olom-pirenena ny fanjakana sy ny mpikarakara ny fividianana mahakasika ny afisiny ny fametrahana samboady sahady. Kanefa mbola misy ireo fifanilana raha-pividianana mbola mandeha sy andrasam-baliny amin'ny filakevim-panjakana amin'izao fotoana izao. Raha tany-tandalana tokoa ny firenena tsy tokony hisy commune tsy manana ben'ny tanàna toy ny teo aloha intsony. Hoy teo anivony Fresh samoam-pirenena safidy tamin'ity androan'ity. Tojondrina tahirino mitatitra ny antsy prian'izay. Adiny nisy ny fitondram-panjakana fa mbola misy commune mamerina fividianana eto Madagasikara. Angina tanteraka ny mahakasika ny famerenana ny fividianana amin'ireo commune ireo hatramin'ny androany. Ny fametrahana samboady efa mandeha, kanefa mbola misy commune sasany mamerina fividianana, ary mbola misy mandeha any amin'ny fitsarana ny ady. Araka ny fanazavany avy ao anivony ny sampana mpanara-maso ny fividianana safidy. Tokony valy amin'ny herinandro avokoa ireo raha miakatra teny anivony filan-kevim-panjakana na ny Conseil d'État. Ary aorin'izay, tokony efa miomana amin'ny fiatrehana ny famerenana ny fividianana ny CENI hoy ny fanazavana. Miandry 3 volana zany atsika aorinan'ilay proclamation nataon'ny tribunal administratif dia nanodididina ny 9 ny volana janoary teo moa raha tsy diso zany no nanomboan'ny proclamation tao Antananarivo dia rehefa vao miparitaka tamin'ny faritany 5 hafa. Dikan'izay zany amin'ity herinandro ity na amin'ny herinandro ambony eo zany tokony hoe farafatarana zany amin'ity faran'ny volana avril ity tokony hivoaka zany ny fitoriana teny amin'ny Conseil d'État dia aorian'izay tsika no mahalala hoe iza marina ny tena mbola misy olana na hoe tokony mbola apody ny fividianana ohatran'izany. Ary mila omena fanazavana misimisy kokoa ny olom-pirenena mahakasika ny zava-misy amin'izao, manoloana ny fiandrasana ny valin'ny fitoriana eny anivon'ny filan-kevim-panjakana mba tsy hisy avorivory ny sain'ny olom-pirenena satria mandeha ny fametrahana samboady ho an'ny sasany, kanefa ny sasany ny ady ara-pitsarana mbola tsy mivaly. Raha ny marina efa mila miomana amin'izay CENI satria tsy zava-baovao zany. Ny fividianana ben'ny tanàna zany dia matety tranga ny sala amin'izay hoe efa tokony any anatin'ny teti-bola zany izay hoe natokana ho an'ireo fividianana izay mbola mila verina. Tsy ny fividianana ben'ny tanàna fotsiny fa na fividianana solombavam-bahoaka na fividianana filoham-pirenena koa raha azo eritreretina koa hoe mety misy fividianana verina raha mahita tranga zany ao fitsarana hoe no ny antony hoe ny anton'ilay famerenana dia tsy hitany fitsarana zany iza no mena ny fandresena mampiayay anazy iza no mena fandresena dia tsy maintsy miroso amin'ilay hoe alao verina ny fividianana mba hampanjakana nyle hoe demokrasia tanteraka. Anisan'ny tranga ametraham-panontaniana ny zava-misy ao Vatomandry amin'izao fotoana izao, izay angatahana fanazavana avy amin'ny mpikarakara ny fividianana. Ny antony tsy namerenana ny fividianana fa tonga dia nakarina ho mpandresy ny kandidam-panjakana
rehefa nisy ny olana. Andrasana arak'izany ny vokatra izay fifanlanana ara-pifidianana izay eo anivon'ny filakevim-panjakana amin'izao fotoan'izao. Fa vao maikana mafindia tanan'ny la Frantsay eto amintsika ihany koa ny fahatongavan'ny filoha Frantsay ho ny filohany Antoky Kotrikafo Eliara be vahiny tamin'ity androany ity. Fotoana izay tokony ararotantsika hitakindreo nosy malagasy ny fanazavany raha mpitondra sasy tia tanindrazana tokoa ampitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao. Rina fitiavana no mitaritra ny fanadidiny. Ankoatra ilay tena votoatin-dresaka izay iavian'ny filoha Frantsay eto Madagasikara, ho voaresaka mandritry ny visite d'État izay atao mialohan'ny fivoriam-beny sy eto an-toerana aveny mahakasika ny fitakiana ireo nosy malagasy. Ho sahitaky ny famerenana izany ihany koa ve ny filoha Rajoelina, indrindra manoloana ny fananany ilay zom-pirenena Frantsay. Raha ny fahitana ny zava-misy alohatreto, tsy azo antenana ny siny izay resaka mahakasika ireo nosy malagasy izay, na dia fotoana anazy izao, tokony anararotantsika iresana ny mahakasika ireo nosy malagasy ireo, amin'izao fahatongavany filoha Frantsay eto an-toerana afak'andro vitsy izao ny filohany Antoky Kotrikafo, raha be vahiny Eliara tamin'ity androany ity. Io ilay vanim-potoana io ilay fandalovan'ny Macron vanim-potoana anankiray fanararoatra io zany anehoany ny tena malagasy, ny zavatra tokony ho takiny amin'ny la France eo ny resaka nosy malagasy fa azadiny koa fa ny voyage ny Macron aty amin'ny Océan Indien tsy mijanona eto Madagasikara. Za zany mba misy fanontaniana apetraka any ny antsika zao dia tsy misy resaka akoatrany hoe kabeso ny ampanjaka toera. Izy hoe tsy maivana zany fa ao aorianan'ny fandalovana eto nge Macron ka mbola andalo atsy amin'ny nosy Maurice izay misy relique 5/20 ho andeha ho averiny amin'ny Mauritianina antsika kabeso anankiray zany dia vita tsy manamaivana an'ilay resaka fa ozy hoe betsaka ny trosa mbola tokony honerany la Frantsa amin'ny Madagasikara saingy ny olana ny antsika raha moa le izy nge rehefa tena jerena zany dia filoha manginy zay ny président zany le ho avy raha zay ny azo ilazana azy dikan'izay zao inona moa ny zavatra ho andrandrantsika amin'izany. Ankilany tsy tokony fikitra be intsony amin'ny la Frantsa fa kataka ireo firenena afrikana hafa izay nisafidy ny aleo ambany ziogany ireo Frantsay ihany koa i Madagasikara. Ny fandalovany filoha Frantsay eto an-toerana izay vao maika namafy ny fangejany la Frantsa aty amin'ny ranomasimby Indiana sy eto Madagasikara fa tsy hitondra tombontsoa velivelo an'ny firenena raha ny fanionkevitra hatrany. Ao amin'ny COI mikambanao zany akoatran'ny la Réunion zay efa département frantsay dia misisika mafy koa zany izy amin'io amin'ny fampidinan'ny Mayotte sy Comore zany ampidirana ny Mayotte ao anatin'ilay resaka io dikan'izay zany mafy ny emprise ny Frantsa aty amin'ny Océan Indien fa i Madagasikara tsy ankilany moa zany amin'izay lafin-javatra rehetrarehetra izay dia ohatran'ny hitanao hoe tsy fatany akory izay tokony ataony ao anatin'ilay izy dikan'izay ozy aho hoe efa ampy izay gedra nataon'ny la Frantsa ho antsika izay fa tokony ezaka hitady lalana hivoahana amin'izao zavatra misy zao tsika satria ny firenena tafavoaka dia tsy misy afa-tsy ny mampiasa sy mionona amin'ny zavatra ananany ihany aloha fa raha entehatra amin'ny vahiny na entehatra amin'ny la Frantsa lava eto ozy hoe tsy ho tafavoaka mihitsy tsika fean'izany dia ozy hoe lay sommet ny COI tsisy ninina ho andrandraina mihitsy raha ho an'ny tombotsoan'ny malagasy aloha. Tsy aivina nangina tanteraka tsy nisy resaka intsony hatramin'ny androany mahakasika ny fitakiana ireo nosy malagasy izay mbola bodony la Frantsa amin'izao fotoana. Ankoatra ireo nosy malagasy ireo, mbola maro ny trosan'ny Madagasikara tokony honerana sy averiny la Frantsa saingy sarotra ny azony izany raha tsy mpitondra tena malagasy tia tanindrazana no mipetraka eo hiatrany ny filohany Antoky Kotrikafo. Daniel Amino Arsoa no nitatitra an'izay fanadihadian'izay fa mila homen-danja ny famokarana anatiny sy ny fanohanana ny tantsaha amin'izao fotoan'izao raha tiana ny anatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ho ny manam-pahaizana momba ny fambolena nanaovana fanadihadiana. Tsy tokony ankin-doha amin'ny any ivelany ihany koa isika fa ny fomba famokarana anatiny no atsaraina ampitombo ny vokatra. Rina fitiavana no nitatitra ny antsiprian'izay. Anatratra valonjato sy enina arivo sy sivy alina sy iray hetsy taona nivarina farany Madagasikara ny volana janoary sy febroary tamin'ity taona 2022 ity
nahitana fitombona efatra sy 400 ireo taremarika ireo raha mitahina ny varina farana tamin'ireo volana voalohany ny taona 420 izay nilanja 704 sy 9 taona araka ny tatitra avy amin'ny fahadiseranana malagasy. Dradraindray ny fanjakana ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny fikasana n'ondrana vary amin'ny taona 720 nanomboka tamin'ny feptom-piasana faharoa ny Andry Rajoelina ny taona 720. Eritaona mahery aty aoriana tsy hita mivaingana ny vokatra azo afa fisehosehoany ivelany mba hanaovana serasera ny bezaka. Tsy vita ny resaka mbola tapatra na fisehoany ivelany anefa ny fanatratrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo fa mitaky politika matipaika mifototra amin'ny fanomezan-danja ny famokarana anatiny. Miainga amin'ny fanatsarana ny fanombolena efa misy eto amintsika mba hioatra ny 4 na 5 taona isaky ny hektara ny vokabary. Eo koa ny famahana ny olana sedray ny tantsaha na ara-pamokarana na ny fododrafitrasa ny fametrana fandriam-pahalemana maharitra. Fanosehana an'ireo tantsaha irona bekokoa any amin'ny resaka tsena. Zay nefa ny miankina amin'ny zavatra maro dia anisan'izany ny fanitarana ny velara-tany volena nefa ny hialoavany hoe fanatsarana nefa misy eo, fanatsarana ny ataontsika hoe ny fotodrafitrasa eny ambanivohitra. Eo koa ny fanatsarana ny rano satria ny fambolena sy ny fiompiana dia miankina tanteraka amin'ny fisian-drano. Dia eo koa ny ataontsika hoe masom-boly. Fa ny ankoatran'izay zany raha miresaka fambolena no resahantsika dia ny fandavorariana ny fizarana zezika sy ny famarotana zezika eto Madagasikara satria raha ny zezika organika dia tsy maraka ny zezika organika eto Madagasikara satria eo ny zezika organika avy amin'ny biby sy ny zava-maniry. Maneho miarary nisy famatorany tetika asany mpitondra ireny fanafarana masom-boly avy any ivelany ireny. Ilaina ny manatsara ny famokarana manaraka ny fivoarana ivanimpotoana sy ny fiovany ny toetrandro. Saingy tokony ny fikarohan'ny manampahaizana malagasy no omendanja mba hamaly ny filany tantsaha ny fotony. Tiana hampandroso kokoa ny fambolena sy ny fiompiana dia ny fanomezan-danja ny fikarohana. Satria ny antony maro zany ireo voka-pikarohana miresaka teknika mpambolena, ny masom-boly, ny fampiasana ny rano, ny fampiasana ny zezika dia misy voka-pikarohana maro izay matetika zany tsy voaparitaka any amin'ny tantsaha dia ilaina zany ny fanomezan-danja an'ireny voka-pikarohana ireny ahafahana mampivelatra ihany koa indrindra amin'izao teknôlôjia efa mandroso zao zany mba ahafahantsika ataontsika hoe mifototra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ahafahantsika miaro ny mpamboly sy ny mpiompy amin'ny resaka fiovahan'ny toetrandro ohatra. Mamelona ny tantsaha ny ivelany fa mamono ny tantsaha malagasy ity fanafarana vary isan-taona ity. Tsy aivina mitety 20 sy 900,000 ariary mahery ny vary nafaran'ny Madagasikara ho an'ny taona 2022. Io teti-bola io izay tokony hoentina nampiana ny teti-bola tokana ho an'ny fambolena izay ambany dia ambany raha tiana ny ampitombo ny vokabary eto an-toerana aka hialana amin'ny fanafarana avy any ivelany. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity. Mitady ny fomba rehetra ampisaraham-bazana ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka minisitra tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Hono teo anivon'ny solidarité de personnel de santé de Madagascar androany. Ny SPSM izay efa mijoro ara-panjakana hatramin'ny taona 2022 ary rehefa hitan'ireo tompon'andraikitra ambony teo anivon'ny ministera fa miroborobo no terena ny fividianana ny lonany birao ary niarany affectation sy ny abrogation avokoa ireo izay tsy nankasitraka ny mahakasika izay onona saina. Affectation, abrogation sy sazy maro samihafa no mahazo ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo birao eo anivon'ny SPSM na ny solidarité de personnel de santé de Madagascar rehefa tsy manaiky izay tiany ministra atao raha ny nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Ity fikambanana ity izay manana ny sata mifehy azy mijoro ara-dalàna ara-panjakana fa izao itsabahan'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny ministera izao. Noterena ihany koa ny fanolonan'ny birao fohy be raha onan'ireo mpiasa izay manaraka azy ireo. Rehefa tonga teto ireo dia resy miaraka amin'ny solotena raisaky ny faritra ny SPSM ireo anotrina ny fametrahana ny SPSM amin'ny fomba ofisialy Analamanga, régional Analamanga, dia nanararoatra ny Ramatoa ministra tamin'izay fotoana izay nanome baika andreo solotena raisaky ny faritra ireo hoe hovaina ny bureau national ny SPSM. Dia natao ny fifidianana ankeriny tamin'ny 9 Desambra taona 2024. Dia tonga dia niterena fotsiny président national nanao passation fidiny noho ny andraikitra ny tazominy tao anatin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Dia rehefa nanohatra n'ilay fifidianana izay dia sazy ny azonay rehetrarehetra sady affectation no abrogé no
nefa zay manara-dalàna tanteraka eritreretinareo mameno palais des sports zany ange tsy moramora piasa ny fahasalamana ireo Madagasikara nandeha tany Mahajanga zay fa 2300 ny tao anatin'ny budget anay fa nibosona hatrany amin'ny 5000 mipiasa ny fahasalamana tonga tany Mahajanga ny roubroupe fatratra zany le SPSM dia misy te hijabo train. Misy ny hetsika lehibe ho tanterahany solidarité de personnel de santé de Madagascar ny zoma izao ka natao ny fanindran-dalana tamin'io ihany koa ny an'ilay SPSM iray ankatoavin'ny ministera ny fanazavana iarany tsindry Siramatahora ireo manaraka ireto SPSM ireto. Tsy ekena ny fampizarazarana, fampifandrafesana ary fanakorontanana ny piasan'ny fahasalamana amin'ny anaran'ny fananganana birao lazaina fa vaovao natao tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izay tsy manaja ny sata amin'ny fehin'ny fikambanana. Mijaly ny piasan'ny fahasalamana amin'ireo antsojay sy Ramatahora atao aminy. Isan'izany ny fanerenan'ny piasa tsy maintsy hamonjy ny hetsika izay atao amin'ny 12 aprily amin'ny alalan'ny baiko atao amin'ireo rafitra samihafa izay tsy ara-dalàna velively. Izahay birao nasionalin'ny SPSM ara-dalàna dia manao antsoavo amin'ny tompona andraikitrisana ambaratongany sy voakasika izany mba ijery akaiky ny tsy fetezana sy fikorotanana misy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Araka izany miantso ireo ambaratonga-pahefana mahefy izy ireo amin'izao endrika fampisaraham-bazana ny piasa eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana izao. Misy mitady hijabo train kanefa tsy mbola vita ny train urbain amin'izao fotoan'izao hasany mahakasika an'izay fa vohitsakitsaka ary mijanona ho resaka mbola latabatra ireo zo sindikaly eto amintsika ho ireo mpitarika sindika amin'ity androany ity. Marary ny sehatry ny asa nefa tsy misy politika mazava entin'ny fanjakana manaran'izay. Fototry ny olana mahatonga ny fitokoana amin'ny piasa amin'ny ankabeny ka ina iamafy ny savorovoro raha tsy misy ny vahaolana manoloan'izay tsy ara-soary velona mitatitra ny Antsipriany. Nanamarika izay fitondrana indrony sesy faran'izay ny fanenjehana mpitarika sindikaly ho ireo solotenan'izy ireo nanaovana fanadihadiana androany. Endrika fanampenam-bava no setry ny hetsika sindikaly raha tsy laza fa tsy ny antsojay mahazo ny Front National ny sindika ny Paramed izay tsy ahivina hiatrika fitsarana rahampitso makasika ilay raharaha ny tarika olona tsy nahazona lalana teny amin'ny AGRA. Ankoatra io raha ny fampitambavao teo anivon'ny sindika ny Fisemare ampikambana avy amin'izy ireo any Toamasina no nosambory ny mpitandro filaminana androany rehefa nanao fitakina mifanindran-dalana amin'izay zo sindikaly izay hatrany. Amin'izany ho soratra fotsiny araka izany izo sindikaly eto amintsika tsy natao hajaina hoy ny teo anivon'ny sindika ny Fisemare. Amin'izao fotoan'izao zao manana mpikambana zay any Tamatavy gaga vozaotsika amin'ny teny zao mahazo SMS ny antsa amin'izany dia hoe misy mpikambana anay zay nanao fitakina zany hoe mba afaka ilatsaka osolo tena mpiasa amin'ny anara sindika Fisemare dia nisakanana. Rehefa nisakanana zany dia nisy karazana taratasy natao dia araka ny misazy voaraiko vozao zany dia hoe sambory mpitandro filaminana. Jerinay azy efa mivoana amin'ny tokony izy le zavatra misy zavatra iainana satria aiza le fahalalana iteny, aiza le fahalalana no hevitra, aiza le fahalalana hanao asa sindikaly. Ka raha ohatra fanaovana izay asa sindikaly zay dia asa atao an'ny firenena satria piasa ndraisantsika eto raha tsy teny dininy atao sindika burokratika venao atao eto zay manana olana dia vahana ny olana eny amin'ny toeram-piasana tsy voavady mandeha amin'ny sampana raha-mpanompany asa tsy voavady mandeha fitsarana mahazo ity tsy mahazo ity dia tapitra. Ka raha ohatra fanaovana an'izay zany miafara amin'ny resaka ohatr'izay mampatahotra ny miaina eto Madagasikara. Amidika ho fanososena ihany koa ny lalam-pandrenana ny zon'olombelona ary ny lalan'ny asa ny tsy fampahalalana ny zo sindikaly. Nilaza ny Madagasikara izay efa maloto amin'ny fanitsakitsahana ny fifanarana iraisam pirenena. Asokajiny ny sehatra iraisam pirenena momba ny asa ho tsy manara-dalàna ny fitondram-panjakana malagasy amin'ireo zava-mitranga ankehitriny. Eto Madagasikara zany raha ny soratra no lazaina dia hoe tena misy an'ireny zo rehetraretra ireny. Fa rehefa tena mijery ny miaina an'ilay izy eny amin'ny toeram-piasana na eny amin'ny sehatra rehetra ianao dia tena mandeha mihitsy izay le hoe tena tsy fanajana zo sindikaly zao. Vao niseho reny fisehon-javatra ho an'ny président ny CGFM reny dia efa nandefa tatitra mivatana nakany amin'ny iraisam-pirenena zay ny sindika iraisam-pirenena satria mazava loatra misy an'izay le fifanarahana iraisam-pirenena voahitsakitsaka izay dia efa nalevana ihany. Mbola misy an'le kany camarade sainto ity indray le miampy indray zany ity fanitsakitsahana
ny zo syndical mifaninjehana ampitarika ny syndicat ny paramétier de mbola iampy eo anatin'izay rehetraretra zay de jery fotsiny ray koa ve ny OIT todika kely amin'ny OIT ihany zay ny fanjakana malagasy nefa tsy mirarah le fifanarahana resam-pirenena todika eny aminareo OIT zay aminatin'izay hoe tokony mandrefana pa-kevitra nareo amin'ireny résolution tsy rarahin'ny fanjakana malagasy reny fototry ny olana mahatonga ny fitokonana ny mpiasa amin'ny ankapobeny tsy fanajan'ireo tompon'andraikitra ny fifampiresahana tsy misy ny fahavonona ny fanjakana amin'ny dinika sosialy eka izao iaraha mahita izao ny fitotongana ny setry ny asa eto amintsika vahaolana ampilamina ny fiainam-pirenena no takiana amin'ny mpitondra kahina iamafy ny fitokonana ny mpiasa ety seroa raha ny mbola fiainan'ny mpiasa amin'izao no jerena ho iatran ny filohan'ny randrana sindikaly korontana sisa vorovory maneho ny fahantrana no ahina andraisana ny fiaonambe izay atao tsy hoela ho iatra nyity filoha ity dia izay ihany koa no hoentsika misendo vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadiadiana azy vavao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny tranga mampatahotra miseho tamina trano ray any Toamasina ka nahatonga ny fianakaviana nanapa-kevitry ny andao io trano io aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa no anarahantsika ny antsiprian'izay tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa ainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay peizy vaovao mety amintsika afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Extra propre Dinara le vovtsavony Extra propre Rakalte izy no tena ambony Extra propre Ankoany savombara Extra propre Ambola savony io no tena tsara Extra propre Enoy Ity misy vaovao atolotra ho anao Ity ny savony vaingana ny fiasany tena haingana Mora manala loto Rana salamba tonga de mazoto Savony vaingana io mandroatra tsara Tasireheta to de miala Tsara kaltao Mety be aminao Rehefa mandeha amin'ny épicerie ikisa fotsy tenenry Rehefa mandeha amin'ny épicerie ikisa fotsy tenenry ikisa io le savony vaingana fotsy Io tena mety amin'ny raha fotsy ikisa ihany ny extra propre Ndana tonga de mividy zao de zao Fa io mety be aminao Arafinatra ny maman super chef miaraka amin'ny Mikael Panzakan Fadiouvan. Suivez Maman Super Chef avec Avila School. Avila School, école hôtelière de Madagascar. Atmosphérique home plate, manolotra ho anao Maman Super Chef. Leader Price vous présente votre programme préféré. Leader Price Metviam Manasantsika maman rehetra indray andray anjara ato anatin'ny lalao Maman Super Chef. Iaraka lalao isika ary manomboka any amin'ny casting rehefa maro be ny épreuve omanay anareo mazava ho azy lalao mahakasika ny sakafo sy ny lakozia.
dieny zao a dia efa misorata anarana amin'ny maman super chef a tsy dio ny pejiny Cool TV FM official efa misy publication misy ndroy ahafahana maka ny taratasy fisoratana anarana rehefa feno somatsara izay fiche d'inscription anao izay a dia alefaso ao anatin'ny afatra miafiny ny pejy ihany ialoavany code MSC maman a fa afaka manantona mivantana ety amin'ny Cool TV a ety amin'ny digy ihany koa ianao raha ohatra ka hisoratra anarana ny maman super chef neka sady mampiala voly a no mbola azonao lela voly ray tapitrisy ariary be izao ka ahoana ary voafetra ihany ny toerana ka aza tara tonga soatrany atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ality avy hatrany dia hiazo any Toamasina vetivetsika fianakaviany ray no voatery tsy maintsy nandao ny trano fonena ny tao Toamasina ny farany herinany teo no nitranga mampatahotra izay miseho Andromanalina isan'izany ny soratsoratra tsy fantapiaviana eny amin'ny rindrina sy ny tafitrandro miampy ny fofon-dranomanitra midofaka manerana ny hevitra rehetra efa nisy ihany koa ny toraka avera tsy fantapiaviana ka mahatonga ny fitsoam-ponenana herinora zafamanana no nitatitra ny antsiprian'izay vao telo herinandro izay ireto fianakaviana ireto no nanofa ity trano ity tamin'ny alalan'ny mpanera no nahitana ilay trano izay azo lazaina fa tsara tarehy no sady eo ampovoatanana ihany koa no tony tsy azo antoka kokoa raha ny fandriam-pahalemana no resahana nanomboka ny asabotsy hery ny lasa teo izy ireo no nahatsikaritra fa misy tranga hafahafa izay tsy takatra ny saina ary mia mampatahotra tsy kelikely toy ny nofo ratsy ary ny fahenoana fofon-dranomanitra midofaka tsy fantapiaviana manerana ny efitra rehetra amin'ny fotoana tsy voafaritra izy io moa zany voalohany misy an'ilay zandriko anankiray zay ao moa zany fito mianaka zay no mipetraka tamin'ny trano zay le tena mipetraka zany dia ilay zandriko anankiray mahatsikaritra zavatra fahafa zany amin'ny alina ny alina izy mahatsikaritra zavatra fahafa dia efa nanomboka ny teny taminay hoe misy zavatra fahafa ty trano ty za moa nanisany pessimiste kely tamin'ilay izy bon ça peut-être raha agnatin'ny lohanao zany fa tsy possible zany na hoe mety eritreritra mandeha dia andao fagnanaovantsika fotoam-pivavahana mba hisorohana an'ilay ahiahy madinidinika zany dia natao le fotoam-pivavahana tarin'izay fotoam-pivavahana zay teo zany zay vao natsikaritra zavatra ngezabe zay hoe nisy soratra tagnatin'ny trano ny soratra voalohany RIP zavatra tsikaritra ny zandranay moa dia inona fa le soratra le nijerentsika niaraka teo igny mitombotsy kelikely isanandro izy no mipetra koa dia mahita hoe tsy normal satria misy soratra vaovao foana isanandro dia hoe izy ny manoratra an'ilay izy reriny efa no ao dia tena etaonao ihany hoe inona zavatra karaha ty zany dia après nisan'ilay soratra RIP iny amin'izay moa revo ny andro ny asabotsy lasa teo igny dia ça a donné frisson à tout le monde dia après zany nomboka teo zay conscient hoe miexiste le zavatra miara-monina aminay tena tsy azonay mihitsy zany aloha ny tegna marina fa ny eritreritra ny ray trano zany dia hoe ho faty zay zany eritreritra hoe atsika zany ho faty dia bon niezaka hoe se communiquer aminazy dia tady moyen d'entente aminazy dia zao moa iara-malala zao ny zavatra misy tonga nitsidika ny efitra rehetra ny mpanao gazety ny alakamisy lasa teo taorian'ny fitsoam-ponenana ny alarobia alina nataony ireto fianakaviana ireto soratsoratra maro samihafa no tazana teo amin'ny rindrina sy ny tafo ary ny totohatra miakatra ao amin'ny ambony rihana teo mpamakina ny soratsoratra indrindra izahay no ny dofaka ny ranomanitra tsy fantapiaviana izay tena mahery fofona tokoa amin'ny alalan'io soratsoratra sy fofon-dranomanitra io no ahalalana fa manatrika eo ilay tompony ny soratra o ireo mpanofatrano any alalan'ny soratra dia iny le fofona enonareo androany ny arahantsika naheno angamby izy iny fa tsy hoe tantarana indray nareo amin'iny fa iny fofona manitra be iny zay zany moyen de communication manitra foana sa misy taona mivaova manitra foana izy ka mifindra chambre fa le parfum tsy miova tsy miova le parfum izy mbola tsy arany seho vatana tsy mbola ka dia le soratsoratra io fitaovanao ihany anoratany sa zavatra tsy anarana dia tsy hainay mihitsy tena tsy hainay tena tsy fantatray zany inona le tena anoratany tsy hainay avy aiza zavony an'ilay izy iny ballon iny ndraika tao amin'le chambre anankiray izy iny le chambre anankiray ny tsiriantsika alohan'ny farany
dia nalainy iny a dia nisoratany zavatra maromaro misy an'le vidéo moa mamaky an'le hoe zao ny soratra nisoratany tamin'iny étonné be zay fa izy zany miezaka misy communiquer aminay à travers na soratra foana zany ny moyen de communication aminay dia izy moa dia tezitra izy zany amin'ny départanay dia miteny hoe maniraka anay mba hijanona foana zany izy hoe mijanona nareo efa tapitra natao avokoa ny fomba rehetra toy ny fotoam-pivavahana ny fandroahana demoni fomban-drazana toy ny joro kanefa vao maika ahitana sy atsapana tranga vaovao mampiorikoditra foana tsy andro tsy alina ny alarobi alina lasa teo ohatra nisy toraka vera ny aingavy any ambony-driana ary saika navoy ireto fianakaviana ireto taty amin'ny ambany-driana mbola nitoy fanondroany moa io toraka vera miaingavy any ambony-driana io tamin'ny fotoana natongavany ny mpanao gazety teny an-toerana saika tsy vita ny fakanasary sy ny fanadidina torakovitra ny rehetra le izy zany zao le zavatra tena enjana aminazy vo miresaka zay a dia fantany vo mandinika zay a dia fantany ny zavatra dinianay a dia tena mamaly an'le pensée-nay sy le zavatra teneninay mihitsy zany le zavatra soratany tamin'ny maly zany zay naka décision hoe andaotsika andeha tsika hifindra lohakany mba tsy atory ato zany atsika fa atory quelque part dia ny zavatra nisy a rehefa zay en plein mangorona entana igny a tobotoboka be daholo ny tagny tambony tagny tamin'le toerana ny tsy diantsika teo igny tobotoboka be daholo ny varavarana dia après a zay nandeha tonga dia sur le coup dia misy ny zandrikely anankiray namagna atao aminay ato moa niverina niakatra izy teo ampovoany teo izy nahazo valavala vera nisy vera ny valavalagna taminazy dia ataoko hitatsika tao tambony tao le vera cassé zany ohatran'le zavatra nazo atsika androany nareo angamba témoin tsara teo fa nisy vera indray nitorany atsika teo igny fivera io vera nagnanaovany joro tamin'ny latsinainy za nagnano joro tamin'ny latsinainy dia ce qui est tellement étonnant atsika ka magnano joro ohatrany amin'ny cimetière agny dia apetraka atsika hoe le zavatra dia eo ihany igny verina eo atsika rapitso eo ihany le zavatra fa cette fois-ci lany le zavatra nametraka bonbon zay lany le bonbon nametraka tantely zay lany le tantely nametraka limonade zay lany le limonade en plus nifindra le vera findra le placen'le vera zany le valavala vera ty zany igny zany tegna tsy tignanay tsony tegna trop zany tegna trop vraiment je vous dis que c'est trop manizingizina moa ny tompotrano fa tsy misy matotoa ny tranony ary tsy mbola nahitana tranga hafahafa toy izao ilay mpanera nahitana ilay trano moa tsy azo ny telefonina intsony tsy fantatra mazava ihany koa ny nanjoa ireo mpanofa trano teo aloha tsy mbola sahnaka ny entany izay tavela tao anatin'ity trano ity moa ireo mpanofa trano raha tsy milamina tanteraka ny toedra raha mba hisoroana amin'ny mety ofisininy arakaraka tsy hita maso iverina eto andrenivohitra taorian'izay tranga hafahafa tany Toamasin'izay tombanana ho 700 tapitrisa dolara isa-taona ny fatiantoka raha teo karena ho an'i Madagasikara vokatry ny fitohanany fifamoivoizana araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena maro ny antony miteraka ny fitohanany fifamoivoizana fa aloha larana ao anatin'izay ny fitombon'ny mpampiasa lalana ho ny filoha lefitry ny kooperativa pitaterina eto andrenivohitra androany Hentsora Soarimalala niteraka fatiantoka lehibe eo amin'ny lafiny ara-toekarena ny fitohanany fifamoivoizana raha ny eto Madagasikara mahatratratra ny amin'ny 700 tapitrisa dolara ny fatiantoka teraka izay raha ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena larana fa 430 amin'ireo tanan-dehibe 50 maneran-tany no misy Antananarivo renivohitra manoloana ny fitohanany fifamoivoizana akoatra ny lavadavaka eny amin'ny lalana izay mahazatra raha ny eto Antananarivo renivohitra no jerena anisan'ny antony lehibe mahatonga ny fitohanana ny fitombony ireo fiara kodiaran-droa sy ny olona mifamezivezy ary koa ireo tsena eny amin'ny sisin-dalana hoy ny filoha lefitry ny UCTU na ny Union des coopératives des transporteurs urbains androany tsy maintsy misy ny fiaretana sy ny fiafiana manoloana ny zava-misy indrindra ny fatiantoka raha ny nambarany hatrany fitohananay famoivoizana moa amin'izao a mia mafy
isan'andro ary efa ataontsika hoe manomboka vo maraina dimy sasany zany zao fa misy mitoy amboivoy tsy mijanona eo raha tsy any amin'ny valo sasany alina ny antony moa dia hoe me mitombo zay tsy izy ny mpampiasa lalana toy ny fiarakodia vaovao ny moto ny sarety ny olona tsy tenenina tsony ka raha roa taona lazy zay mivoaka maraina mody ariva dia mavitatra ny amin'ny atao hoe torovaly taxi be ray isan'andro ankehitriny toro efatra sisa zany hoe ny 500 isanjato ny toro vita zany dia laniny fotoana ny embouteillage very ny fotoana very ny vola ny fieretana aloha zany sy ny fiafiana tsy maintsy satria io no asa mandrarahany tena manoloana ny olana misy nanolo-kevitra mahana ny olana ihany koa izy ireo ka anisan'izany ny fanitarana ny lalana eto Antananarivo renivohitra efa eo ampandinihana mihitsy amin'izao fotoana izao ny coopérative tsirairay izay mitantana zotra tsirairay eto Antananarivo renivohitra hoe inona ny vahaolana fanitarana ny lalana ray eto Antananarivo renivohitra faharoa dia ny fanenana mampiena an'ireo fiara ny famoivoy eto Antananarivo amin'ny fomba zay hoe inona ny azo atao fahatelo dia ny fanalana an'ireo ray fiara izay mijanona maharitra eny amin'ny sisin-dalana satria mbola maro ny fiara mijanona eny amin'ny sisin-dalana dia farany sosokevitra avateanay dia hoe ny fananganana parking lehibe ho an'ny banky iraisam-pirenena efa nanao fandarana asa lehibe maro momba ny fitanterana andrenivohitra ny gouvernementany Madagasikara izay mety andaniana vola $100 saingy tsy mirindra ny fampiasana ireo vola raha ny tatitra hatrany ilaina ny fitantanam-panjakana matanjaka amin'ny drafitra ny fizarana ary ny fampiarana ny fampiasam-bola amin'ny drafitrasy izay tsy vita ny manatsara ny fahombiazana ara-teti-bola ihany fa mandrisika ny fitoniana ara-toekarena sy ny fitomboana ara-toekarena ihany koa lafomba voafa misokatra androany ary farana ny 30 ny volana May ny fisoratana anarana amin'ny fifaninanana prix Pierre Castel fifaninanana panafrikanina karakarainy ny fond Pierre Castel izy io ary ny star no manatanteraka azy eto amintsika mifantoka amin'ireo tetikasa mitondra fanavaozana sy mampiasa ny teknôlôjia eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary manaja ny tontolo iainana ny fifaninanana ka famatsim-bola mitetina €5,400 miampy fanohanana amin'ny lafiny maro no azon'izay andresy ao anatin'izay andoarantsika amin'ny fanampanazavana ny critère atao anatin'ny fifaninanana prix Pierre Castel dia voalohany indrindra aloha raha hoan'ny eto Madagasikara izy dia mila malagasy aloha zany hoe teratany malagasy monina eto Madagasikara araka ny tenentsika teo ihany koa hoe mpandraharaha tanora no tohanana ao anatin'ilay fifaninanana dia mila manana salatona zany 70 hatramin'ny 570 dia akoatran'izay ihany koa dia ny tetikasa entina miditra ato anatin'ilay fifaninanana dia mila tetikasa misehatra ao anatin'ny resaka fambolena fampiroboroboana ny fambolena amin'ny alalan'ny teknôlôjia sy ireo izay mety hoe fivoarana misy ao amin'ny sehatra nomerika amin'izao dia izay ihany koa no entsika miazo any mahajanga vetivety mitoetra ny famongoran'ireo mpivarotra sy mpifoka zava-mahadomelona ao mahajanga amin'izao fotoana izao farany herinandro teo maro ny rongonitra tehaka teny anivona fokotany maro nandritra ny fidinana ifotony nataony mpitandro ny filaminana ireo zava-mahadomelona ireo izay isan'ny fototra mampirongatra ny adalana sy ny asa ratsy ataon'ireo tanora any an-toerana ka antony tsy mampandry hafahalemana ny tanàna amin'izao fotoana izao Anja Robert Kolomahajanga Fokotany maromaro no natradrara ny polisy pirenena avy ao anivon'ny komisaria centraly eto Mahajanga mpivarotra rongony sy ireo zava-mahadomelona amidin'izy ireo ny farany herinandro teo trahatehaka teo ampivarotana rongony sy ireo zava-mahadomelona amidiny ireto tovolahy ireto ny iray tao amin'ny fokotany tsara mandroso ambany izay tratra ny araka tamin'ireo finosana rongony miisa 20 ny iray kosa tao amin'ny fokotany Mahavoky Atsimo raha toa ka tao amin'ny fokotany Aranta sy fokotany tsara ranonosy kely kosa ny sasany raha ny fanazavana hotoen'izay ihany mbola nandeha ny fidinan'ny fotony natao amin'ny polisy pirenena ny sabotsy io ihany izay nidina tany amin'iny faritra tsara rano nosy kely
ary olona telo no voasambotra teo tokony tamin'ny nora sasany eo mpivarotana vongony a izay matsatsa 7 bolina sy fatotra eo amin'ny 7 izay milanja 7 kilo ireo vongony izay saika amidiny sy aparitany eto atapy-tanàna Mahajanga indrindra moa manodidina n'iny Tsarana Nosikely iny. Ho toy an'izay ihany ny alahady tokony tamin'ny 7 alina rehefa naheno angom-baovao ihany zahay teny amin'ny faritra Aranta misy olona mivarotra vongony. Efa nidiny fotony moa ny polisim-pirenena dia tovolahy iray izay natsatsarana fonosana anankiroa avy mividy tamin'ny toerana eo. Efa nanao fidinana tao ifotony moa izay dia natsatsarana rongony tapagony miaraka amin'ny fonosana rongony eo amin'ny 920 tamin'io trano io. Marina moa fa somary niakatra ny rano efa hita an'izay niakatra eo amin'ny toerana eo nitsoaka ilay mpivarotra rongony ary efa fantatra ihany nanarany dia mbola naovana fanadihadiana sy fikaroana io mpivarotra io. Avy any amin'ny faritra Sofia, avy ao Ambalafaminty raha ny loharanobavao hatrany no nazahoana ireto rongony 7 kilao ireto izay saika aparitaka ao amidy eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Tato ato tsy mitsaha mitombo ireo zava-mahadomelona, ireo mpivarotra sy ireo mpifoka azy izay tratra ny mpitandro ny filaminana teto Mahajanga izay isan'ny fototra mampirongatra ny endrikana tsy fandriam-pahalemana samihafa ka anairana ny mpiara-monina hatrany ny amin'ny fanomezana ny loharanom-baovao eny anivon'ny vakiparitra ahafahana mamongotra azy ireny. Izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety miroso amin'ny fandroan'ireo mpiasa frantsay eo amin'ny fanjakana algériana amin'izao fotoana izao. Nanombohan'izy ireo izany ny fanomezana 7 rialana olona misy 12 miasa ao amin'ny mazovoa frantsay any an-toerana. Ity fanapa-kevitra ity izay valikafatra manoloana ny fisamboran'ireo algériana telo tany Paris. Ahina ho tompon'antoka tamin'ny fakana-kely ny olo-malaza iray. Tsy petrapotsiny eo anatrehan'izao fandroan'izao teratany frantsay izao ny fanjakana hoy ny minisitra ny raharaham-bahiny frantsay. Isan'ny fepetra ho raisina fa mialanenina sy miantso ny mpitondra algériana hemitra amin'ny fanapa-kevitra hisorohana ny fiaratsiny ny fifandraisana eo amin'ny firenena rototo izy ireo mialohan'izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitso ary tombo-kilasy tongovavy elo matoka. Ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté ny vaovao. Isa ihany ny extra propre. Ndana tonde mividy zao dia zao, fa io mety be aminao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.